ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantsy ny masina, ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fiadanana. Faly izay tafaraka indray aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo sy fandarana mpahalala ho azy lalana tokony alehako izao. Hivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra ny fitiavanao anay, ka mbola amezanao tombonandro sy hery sy tanjaka, mbola amezanao fahasalamana ho anay, na dia eo aza ny olana maro isan-karazany izay mitranga, na dia eo ara ny aretina maro samihafa izay miparitaka sy mianaka, dia fantatray fa ianao Jesosy Kristy no momba anay, ianao no miaro anay, ianao no manavitra anay, ary dia ianao no mbola mahatoy izao anay, ka dia isaorana ianao izany. Fa etoana kosa dia tsy mendrika izay, fa tsy misy marina dia iray akory aza. Tena mpanota mandika ny fitsipika sy ny didinao, ka dia mifona mangataka famelana mibebaka eto anatrehanao izay. Dia efa nahinao masina ka hitarika anay ho amin'ny marina, andresenay ny fakapana maro samihafa, ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Ary dia efa nahinao masina ihany koa no hitarika anay, hampianatra anay ny teninao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ny mpanompanao dia mpanompo tsy maso, tsy mendrika na ny antso ny anaranao azy, fa ianao no miantso sy mifidy anay, manendry anay mba handesy amo, dia ianao no hiasa ahatanteraka ny teninao. Izany vavaka izany no angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Jerentsika ry havana ny tenin'Andriamanitra araka ny filazantsara soratany Jaona toko 9 andiny faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Jaona toko 9 andiny faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary marina afaka anareo tsy ho andefo. Ary ireo namaly azy ka nanao hoe: taranaki Abrahama izay fa tsy mba handevin'olona hatrizay ela izay, ka nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andeviny ota. Fa ny andevy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Ko raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany dia efa fantatritsika hoe vao tamin'ny heriny izany ten'Andriamanitra izany no vakiana. Tamin'ny heriny dia nisy an'ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay olona izay taraina. Nilazan'ny olany dia nangataka torohevitra sy nangataka vavaka tamintsika. Averina kely sao dia misy tsy naheno miresaka ilay olona, fa izy dia sady mpijangajanga no mpangalatra, no fafatotra ny zava-mahamamy sy ny zava-mahadoelona sy ny toetra ratsy maro isan-karazany. Izay izany ny antony nangatahany torohevitra sy vavaka, satria te ho afaka amin'izany izy, ary efa manandrana miala foana fa tsy mety afaka. Dia efa nolazaintsika tamin'ny herinandroany moa ny apahany tamin'izany torohevitra tokony afahany izany, ary dia nangataka tamin'ny mpiaino hoe mba alefaso aty aminay ny sosok'hevitrareo amin'ny fanampiana azy, fa ampitaina amin'ilay olona. Maro no nandefany
sosikeviny daty. Ary efa voaraisama tsara de ampitaina tamin'le olona. Fa maro koa nefa no milaza fa manana olana ohatr'izany de mbola mangataka vavaka sy torohevitra ihany koa. Ary misy koa tsy izy mivantana no manana le olana fa ny vadiny, ny zanany, ny mpiara-miasa aminy, ny fianakaviany sy ny sisa. Zany rehetrarehetra zany de mila iarahantsika mitondram-bavaka mba samy ho afaka avokoa zany olona rehetra zany. Ary ny fahafahany zany anefa de tsy maintsy ao amin'i Jesoa Kristy. Betsaka no nanomeny vahaolana hoe ao amin'i Jesoa Kristy fiverenana amin'i Jesoa Kristy fanavaozana ny fanoloran-tena na fanoloran-tena mihitsy vao manomboka amin'ny fanomponan'i Jesoa Kristy ka fanekena azy ho tompon'ny fiainantsika manokana. Zany no sosikevitra zany zay nomena namana hoe mitovitovy avokoa ary azo fehezina amin'izay. Ny fibebahana de fanoloran-tena de fanantonana mpanompon'Andriamanitra fanetretena de fanekena anapa-kevitra ny hiala avy hatrany. Sosikevitra zay nampitain'ny namantsika mikasika olana zay amin'ny namantsika samy hafa io. Noho izany ry havana de amafisina fa tsy maintsy eo amin'i Jesoa Kristy ihany no ahafahana miala amin'io karazana toetra ratsy maro samihafa sy io fanandevozana sy fanangejan'ny zava-mamamy sy zava-mahadomely io. Fa misy anankiray izay ho singianina androany ny amin'ny SMS zay nalefanareo mikasika an'izay. Nisy ramatoa anankiray nandefa SMS fa ny vadiny zany de afatotra zany toetra zany. Fa ny filazany azy de zao, izy mivady zany efa nolotena hanompo an'Andriamanitra. Ary misy dingana izay tratrarin-jareo amin'izao miomana sy mianatra sy miofana amin'izany dingana izany izy mivady zany. Fa ny vadiny de sarotra resena lahatra ka mbola misy zavatra maromaro mamatotra azy. Fa de milaza zany io vadiny io hoe tsy maintsy ho afaka miadany eny ihany izy fa aleo mandroso hatrany amin'ilay fanoloran-tena vaovao zay iomanany sy iofanany. Zao mantsy ny filazany. Ny vadiko izy de tena zatra mihinana sy mitsakotsako na manao jus na manao dité an'ireny cola na le ravin-javatra maitsomaitso. Mino fa katy ny tiantenenina amin'izay ireny avy any Sambava sy Dego reny. Ny fanontaniako izy de tena zava-mahadomelina ve ilay cola sy ilay katy sa tsia? Zao no zavatra ambarako aminareo izay everiko fa ny fanahy masina no manoro an'izany. Mety hisy hitsipaka sy tsy manan-kiavy hatrany ny zavatra teneniko fa za mampita ny hevitro arak'izay tolontsaina avy amin'ny fanahy masina de anjaranao no mandinika sy manapa-kevitra. Ny cola, ny katy, ny kafe, ny Coca-Cola. Efatra zay ihany aloha no lazaiko. De anisan'ny zava-mahadomelina miasa miadana, miasa mangina. Raha teny frantsay no ilazana azy de hoe drogue douce. Tena zava-mahadomelina ireo. Ary izany no mahatonga ny olona tena fatorany sy andevoziny ary tena rehefa zatra mihinana azy de
tsy mahay ny heritreritra, tsy mandra ny saina, tsy manaiky ilay filana, lay filan'ny nofo, fa te andray foana, te hihinana, te tsako, te hisotrosotro foana. Tsara ny ahafantarantsika an'izany. Nicolas indrindra izay be dia be ny olona mihinana azy sy misotro ny jus na dité atao amin'ilay izy dia lazaina amintsika fa tena drogue io. Ny filazan'ny manam-pahaizana, ny filazan'ny mpandinika, ny filazan'izay efa nafatony dia izao, mampatanjaka izy io. Mitovy amindrongony ihany koa ny hoe mampatanjaka e. Izay ny filazan'ny olona izay mandray azy hoe mampatanjaka izy. Mahalasa sasa dia mahalasa matanjaka. Ary indrindra ihany koa ilay cola sy ilay katy dia tena mampirongatra filana, manataitra ny filan'ny nofo. Izany no lazaina tsy hoe hampirisika antsika hoe mihinana koa dia amin'izay ianao taitaitra raha ohatra ka maheno an'izany resaka izany. Fa ny tena kristianina dia izao, tsy afatotry ny filan'ny nofo sy ny rehaka momba izao fiainana izao. Tsy tia ny zavatra eo amin'izao tontolo izao, araka voalazany amin'ny Jaona voalohany hoe aza tia izao tontolo izao na zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ary any amin'ny Korintianina dia milaza tsara Paoly apôstôly hoe mantsira ny fitsangatsangana, fa ny fitsangatsangana dia fahotana ataon'ny olona miatra amin'ny tenany. Fa ny fahotana rehetra izay ataon'ny olona dia ity ivelan'ny tenany ihany. Izany ny kristianina tsy manao izay anataitra ny tenany amin'ny alalan'ny filan'ny nofo izany, fa mahafehy tena sy mahony tena. Ary ilay hoe mampatanjaka dia izao, tanjaka ara-nofo izay zava-poana no entiny izany. Fa ny antsika izao, amin'ny maha-kristianina antsika dia izao, ny ahafahantsika, ny ahazahoantsika sy hanovozantsika ny hery sy tanjaka dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Mazava tsara. Ny olona mino an'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra dia izao, ny fahatanorany mody indray toy ny amin'ny voromahery. Araka ny voalaza any amin'ny Salamo 3:1. Misaorany Jehovah ary fanahiko. Ary dia voalaza ao anatin'izany hoe ny fahatanorano mody indray toy ny amin'ny voromahery. Ao amin'i Jesosy Kristy no ahafahana manovo an'izany. Ary tahaka izany ihany koa, hielatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, anidina izy nefa tsy ho reraka. Fa izay mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Be dia be ny ten'Andriamanitra izay manambara fa ao amin'i Jesosy Kristy no hanovozantsika hery. Fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Izany no voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ny tompon'ny hery sy ny fahefana. Ka raha ohatra ka mila hery sy tanjaka ianao, ary tena ilainao izany dia izao, ao amin'i Jesosy Kristy mandeha, aza diso adresy, aza diso lalana. Ny fahadisoana adresy, ny fahadisoana lalana dia miteraka losa, miteraka fahatihatoka, miteraka fahafatesana mihitsy aza. Ka jereo tsara izay lalana tokony aleha. Angatao amin'ny tompo hoe aiza ny tokony aleha, ahafahana manovo hery sy tanjaka. Tena mazava tsara ny tenen'ny ohabolana ihany koa, be hery ny lehilahy endry. Ny ohabolana milaza an'izay. Lasa ange jerentsika izany ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana milaza an'izany hoe be hery lehilahy endry izany. Ohabolana 4:25. Izany hoe ao anatin'ny fahendrena no ahafahana ihany koa manovo hery sy tanjaka, ka ny fahataoranan'i Jehovah no fiandoham-pahendrena. Mampahatanjaka ndreraka izy. Tena tsy ho voaisantsika, tsy ho voatanisantsika ny ten'Andriamanitra manambara fa
ao am' Jesosy Kristy, ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny fanahy masina no misy ny hery ho antsika kristianina sy mpanompon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jôdia sy Samaria. Tena mampalahelo ny mahafantatra sy maheno an'izany hoe olona mieritreritra ny tenany fa kristiana izany nefa manao vohery amin'ny alalan'ny zava-poana, avy amin'ny alalan'ny fidorohana, zava-mahamamo sy zava-mahadomelona, kanefa dia betsaka ny olona no ohatr'izany. Tena mampalahelo le izy. Fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra tompon'ny hery izany. Dia ahoana ny atao mba ahafahana miara-tanteraka amin'izany? Misy efa intelo, inefatra, indimy, hatramin'ny 10 aza na mahery no efa nanandrana, nanapa-kevitra ny hoe hiala amin'io fangejana sy fanadevozan'ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelona sy toetra ratsy maro samihafa io, fa tsy mety afaka satria mbola diso lalana, mbola diso adresy, mbola tsy namatana tao amin'i Jesosy Kristy. Fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no tena azahoana antoka 100% ny fahafahanao. Raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ka aoka aloha tsy hisy anamary-tena hoe mety le zavatra ataony amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, fa tena aoka samy haneti-tena hiaiky ny fahadisoana hoe tsy mety le zavatra. Matetika manko ny olona dia mahita hevitra foana anamarinana ny tena ka ilazany fa mety foana ny zavatra ataony. Ohatra misy milaza hoe izy tena mahay misotro mahafantatra tsara azy io sotroiny sy zakany, dia hoe misotro am-pahendrena na mihinana am-pahendrena. Le fisotroana mihitsy sy le fifohana sy le fidorohana, zay ny tena tsy fahendrena voalohany. Efa fahadalàna zany, efa faharatsiana zany, ka ahoana mbola hanamarinanao tena foana? Ny zavatra indraindray koa ny manodidina dia tsy mba manampy an'ireny olona ireny ho amin'ny fahafahany, fa misy ara vao maika mampirisika azy hanao le karazana filàna samihafa. Misy ny olona hitako izany, misy ny olona izy mihitsy no mividy hoe alao ny ahy le vadiko tsy tiako misotro any ivelany ihany, fa rehefa isotro ihany izy dia aza no mividy dia hoentiko any an-trano dia ao an-trano izy no misotro. Anisan'ny zavatra tena tsy mety koa any izany. Izany le heveriny olona hoe fahendrena ny anazy, hoe misotro amin'ny fahendrena, misotro amin'ny filaminana. Fa izany zavatra izany tena tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fankasitrahana sy fiombonana aminy amin'ilay fahotana izay ataony no ataonao raha izany. Izay moa dia anisan'ny mpitaizana ankizy sy ny tanora miady amin'io zava-mahamamo sy zava-mahadomelona io. Fa izay dia mampianatra mihitsy hoe na ny fandehanana mividy sigara na mividy paraky na mividy ireny karazana zava-mahamamo sy zava-mahadomelona ireny aza dia tena tsy azo ekena ary voararan'ny lalàna ho an'ny ankizy tsy ampy-taona. Tsy tokony atao lalàna mihitsy. Izany hoe lalàna anankiroa, na amin'ny fitsipik'Andriamanitra, lalàn'Andriamanitra, didin'Andriamanitra mandrara an'izany, làlam-panjakana koa mandrara an'izany.
noho izany ry havana de zao mila dinihana tsara hoe ahoana koa no hanapitsika zay tsy voafatotra, zay tsy andevoziny zavatra maro samihafa ireny mba hahafaka azy, fa tsy isika koa manampy fatorana mampirisika azy tsy hiala. Ny olona tsirairay avy de zao mahita hoe tsy mety le izy kanefa manaiky ihany anaovany an'ilay zavatra efa hita fa tsy mety. Ho an'ilay ramatoa zay niteny hoe ny vadiny tena mbola voafatotra am'zany de zao, mila tena akekesinao le vadinao a, de mila ampianarinao azy foana ny sitrapon'Andriamanitra isaky ny mihetsika, isaky ny te ihinana na te hifoka na te hisotro izy, de anjaranao no miteny azy. Omany ny ten'Andriamanitra, omany ny vavaka, omany ny fampahirezana, ary de ahitso foana izy hiverina ao amin'i Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy ihany no fahamarinana afaka antsika tsy ho andevo. Jesosy Kristy ilay zanaka ao aminy ihany no ahafahantsika miala amin'ireny karazana fahotana maro samihafa noho izany tena mila finiavana io fialana amin'ny zava-mahamantsy zava-mahadomelina io, tena mila finiavana io, tena fanapahan-kevitra entitra, tsy kilalao, tsy vazivazy. Fa raha io ny sangisanginao, ialanao de hidiranao, ialanao de heverenanao, ialanao de heverenanao, matoa izy aloha zany ialanao efa fantatrao fa ratsy, efa fantatrao fa ratsy nahoana mbola hiverenanao. Ary ho anao koa zay mahafantatra fa ratsy le izy nefa tsy mieritreritra ny hiala. Za manko be dia be ny olona miteny izany. Za matetika mifanena amin'ny olona de miteny manontany, tsara ve le toaka, le sigara, le paraky, ohatra na reny cola sy ny karazany ireny, de miteny mihitsy le olona, le izy anie izy fantatra fa ratsy, fantatra fa tsy mety, fa efa tafiditra ianao de efa zatra ianao de tsy mety tsony, tsy afaka tsony. Ka rehefa zay koa ny ao anatin'ny sainao hoe ianao tsy afaka tsony, ianao tsy mety tsony, ianao efa tena zatra, de tsy ho afaka ianao. Fa ianao tokony manana eritreritra hoe na firy taona nanana an'ity na firy taona, de tena rehefa tapa-kevitra fa hiala afaka. Fa ny olona tonga de le sainy mihitsy no voa avy hatrany hoe tsy afaka tsony e. Efa fantatrao fa ratsy maniny ianao milaza fa tsy ho afaka tsony, ianao angamba tsy miomana ny hiala, tsy miomana ny hiady. Ka rehefa tsy miomana ny hiady ve moa, ahoana moa no andresenao rehefa tsy miomana ny hiady ianao? Io anie ady amin'ny Satana io e. Satana anie tsy hamelanao ho afaka moramora amin'ny fangejahany zany e. Fa Satana tsy maintsy manao zay hitazomana anao ho namany hatrany hatrany. Ampino ny fatorana, tambatambazana ianao de fatorany, safosafoina ianao de fatorany, safosafoina amin'ny alalan'ny fahafinaretan'ny nofo, fahafinaretan'ny maso. Zany moa filazan'ny olona zay mpivoaka rongony hoe ohatran'ny hoe mahita paradisy zany hono zareo rehefa mamy, rehefa mandray andreny zava-mahamantsy, zava-mahadomely ireny. Misy le olona le milaza fa mandray cocaïne sy héroïne moa de tena lazaina hoe hafa mihitsy zany fiainana zany, fa fiainana manimba, fiainana manapotika, potika ny vatana, potika ny saina, potika ny fanahy. Tsisy azo antenaina intsony zany rehetra zany fa miara-potika, miara-simba. De inona ihany mbola hifikirana amin'izany, indrindra fa ianao, isika, lay olona zay mieritreritra hoe mandroso lalindalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra kanefa milaza fa mbola tsy tena ho afaka amin'izany moramora fa miala tsikelikely ary milaza fa ho afaka ho azy eo rehefa ela ny ela. Tsy fantatrao ny daty hoe raha ovinanao no faty, zay ny heran'i Daniel. Ka raha ho avy ny fotoana ilanao amin'ity tafandalovana ity, efa siora ve ianao, efa azonao antoka ve, azonao antoka ve fa tena ho afaka ianao amin'izany.
sao de sanatria ianao le milaza hoe miala tsikelikely io mbola voapahafolo na pahazatony no afaka tapitra ny andronao de mieritreritra ve ianao fa hoe afaka ianao am'izany fa ianao zao mbola manana heritanjaka manana fahasalamana manana tombonandro zao mila fanapahan-kevitra miala am'ireny karazana zavatra maro samihafa ireny ka makao am' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no tena lalana ahafahana miala am'izany. Ao ihany no tena azo antoka zato isan-jato fa afaka anao rehefa matahotra an' Jesosy Kristy ianao rehefa mankatoa azy ianao mankatoa ny teniny rehefa tena manaiky ny ara-dalana aminy tsisy araka aminy ianao afaka ianao na zao de zao aza ny fanapahan-kevitra ao no ndrasana fa raha iny ianao vitanao ny voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra hainy mino miala amin'ny zava-mahamamy sy ny zava-mahadomelona miala amin'ny katy miala amin'ny cola miala amin'ny kafe miala amin'ny sigara miala amin'ny coca-cola io mety iso manohitra zany tenengitra zany hoe zany coca-cola zany tsy zava-mahadomelona ndray andro aho mbola anaiky ianao na tsy manaiky azy androany fa ndray andro ianao mbola anaiky hoe ay zava-mahadomelona tokoa kay le izy manimba tokoa kay le izy ary aza mijeriny hoe be dehibe ny olona no misotro an'ireny mandray an'ireny mifoka an'ireny karazana zavatra maro samihafa ireny fa tsy maninona ianao anie olona miavaky olona efa natsoan'Andriamanitra ho an'ny tenany fa isika de fanaka voafidy tsika anie taranaka voafidy firenena masina olana nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ka rehefa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany nanolo tena anompon'Andriamanitra de zao zay sitrapon'Andriamanitra ho any ao rahana zay tian'Andriamanitra no rahana zay tsy tiany tsy azo atao zay tsy sitrapony fadiana zany afatra zay ambara amintsika ary mino aho fa voarain'ny rehetra zany raha mbola misy osikevitra hafa zay mbola tsy voatantara de alefaso amin'ny SMS aty aminay ihany 033 07 na 034 07 400 de ampitaitsika amin'ny namantsika zay mbola mila torohevitra ny am'izany ary de milaza zay za mamerina foana hoe rehefa tena tapa-kevitra ianao tsara ihany koa no miditra amin'ilay sehatra fitezana ny anatin'ny fiangonana sy ny sampana vodio tsara zay sampana mety afaka anao sy afaka norohevitra anao sy afaka ifampitantana aminao amin'ny fialana am'izany karazan-javatra maro samihafa zay manandevy sy mamatotra anao izany de manorohevitra amin'ny vatana hoe midira mankany amin'ny sampana vokovoko manga midira mankany amin'ny sampana fifoazana sy sampana samihafa zay velonao fa azonao antoka tsara ivavaka sika isaorana ianao Andriamanitra ny fotoana androanindray zay niombonanay sy ny fampitantananay ka ny rahanay nianatra sy nandinika ny teninao sy namatatra ny tokony atao mifampizara ny torohevitra maro samihafa ny amin'ny fialana ny amin'ny zava-mamamy sy ny zava-mahadomelona sy ny karazana toetra ratsy samihafa raha zay ihany no ifampiresaka sy fanoro sy fampianatra de tsy tanteraka zany fa fanainao masina mihitsy nao ka hitarika ny tsirairay avy hiasa ao anatin'ny tsirairay avy anoro anay amin'ny marina rehetra ary de ho tanteraka ny teninao hoe raha ny zanaka no afaka de ho afaka tokoa zay ka de samy anolo tena sy anaiky anily tena ho afahany Jesosy Kristy any ny mpanomponao rehetra sy ny zanakao rehetra de ho tonga olona afaka izahay rehetra mangatak'izay betsaka ny olana mitranga teto amin'ny firenena betsaka ny tratran'ny fahavoazana maro isan-karazany ny fahasambana ny amin'ny fananana maro samihafa ny aretina ny fahoriana sy fahafatesana koa aza mivavak'izay ho an'ireny olona rehetra ireny hitasy hamonjy ireny rehetra ireny ianao ary ny zanakao sy ny asan'ny tananao de aoka hodidina ihany ninninona zavatra mitranga ary ankehitriny mametraka ny fiainany tsirairay avy eo amban'ny fiahinao sy ny fitantananao hatrany zay ta io ambino amin'ny zavatra rehetra ny mpanomponao rehetra
izay manaraka sy mentsy onjam-peo izao na ireo izay tsy afaka mihaino koa raha ny atao maro samihafa. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy ary dia fiadananao naoka hitoetra aminay tsirairay avy. Ho anao voninahitra mandrakizay. Amen. Metraka mara-peona mandrapitafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anareo izay amin'ny manaraka toy izao indray. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.